ho antsika vahoaka ny Antananarivo sy manerana ny Madagasikara. Vahaony roapolo taona ny délivrance, roapolo taona ny fanasitrana, roapolo taona ny famonjena, roapolo taona ny raisana fitahia, roapolo taona ny fanovana, roapolo taona ny vahaony. Mahafaly ny trano fivavahana vaoniloko ny manasatsika ny sabotsy fa 7 ny volana Aogositra ho avy izao amin'ny 7 ora maraina tsy diso etsy amin'ny Coliseum de Madagascar anatanteraka fotoana lehibe sy miezinezina isika hanomezam-boninahitrin'Andriamanitra hiderana an'Andriamanitra andraisana vavaka délivrance goava tsy mbola miova ny herin'Andriamanitra roapolo taona ny vahaony hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra ao amin'izany ny pasteur Hertina Randriana tongava andray ny fanafahana sy ny fanasitrananao vahaony tsika menakavy mietanetana mihitsy riavana ny foko satria tao anatin'ny roapolo taona dia tsy mitsahatra ny asa'Andriamanitra tapitra nanao fahagagana izy porofon'izany reny vahoaka amanaliny amanetsiny hitatsika eny amin'ny Coliseum reny olo reny akory ny tambatambazana vola araka ny fitenin'ny sasany hoe karamainy reny le mijoro vavolombelona na karamainy reny etsika devoly non ianao no manakarena no iza na manambola no iza no avitana karama olona ary dia toetsaina manahoana loatra koa no hoe amitaka olona amin'ny resaka fivavahana fa vavolombelona reny olo reny hatrany amin'ny faritra rehetra manerana Madagasikara sy ny distrika rehetrarehetra raha afaka mamitaka olona ny pasteur ray amin'ny toerana ray dia tsy possible izy amitaka olona anerana ny Madagasikara fa kosa profa manafaka Andriamanitra ary manasitrana ary mamonjy ary manome fiainana zany indrindra no mahatonga antsika amin'ny profo maro amin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona amin'ny alalan'ny fanasitrana na fahagagana fanafahana izay ataon'Andriamanitra izay mbola ho arahantsika indray eto izay araka ny teoko teo efa midobodoboka mihitsy ny fosiny fanahy satria tia hita zavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra amin'ny sabotsy 19 oto avy izao ty mivavaka efa nandritra ny amam-bolana maro amin'ity fankalazana ny faharoapolo taona ny délivrance zany hoe roapolo taona nanovana délivrance zany misaotra an'Andriamanitra fa maro ny tsy mireharetsika ny fahatsapana efa mba hitatsika tamin'ny fanafahana nataon'ny tompo andao tsapaina ny herin'Andriamanitra tsisy resaka anara-piangonana tsisy resaka hoazy ianao no mivavaka izy amin'ny pasterinao zavatra ray ihany andao hitady an' Jesosy raha Jesosy no alehanao ny tongava fa ho tsapaitsika ny herin'Andriamanitra andao ho tsapainy zany fahagagana ataon'Andriamanitra zany andao naraka fijoroana vavolombelontsika roapolo taona ny délivrance roapolo taona ny fanasitranana roapolo taona ny fanafahana ary roapolo taona ny fanovana vahaony oloko vahaony andro ny anarako dia ny zavatra nataon'i Jesosy zany ity zanako ity ny ijoroako voateraka izy zany dia tsy nanina aloha fa feno 3 volana izy ningeza be le lohany dia nalemy tonga dia nalemy izy dia masony jamba vao mijery izy zany dia mintsany ireo maintimainty ireo mintsana dia fotsifotsy be daholo ireo mason'ireo ohatran'ilay mampatahotra be ireny dia nandeha teny dia zana toky an' Jesosy foana tsy nandeha taiza mihitsy avy mivavaka dia saorako any tompo ny vomvavahana nandritry ny heritaona izy dia miverina nahita le masony efa tena verina nahita ny masony normala tsara ny masony le zaza zao nefa izy tena jamba tsy malala olona io fa jamba fa feno heritaona vavahana 3 volana zany izy nanomboka jamba dia nandray heritaona izy miverina nahita le masony dia izy tamin'izay 3 volana zay nalemy koa izy matory foana eo ampandrina izy dia tiloanty miankina aminao eo tsy maharina mihitsy zany tsy matraka malemy tolan-damosiny iny malemy ohatrany tsisy taolana tsapainao dia nandritry nyzay heritaona aloha nahita izy dia feno heritaona mahery teo indray izy tonga dia nanomboka miaron-dondra izy dia zao izy isaorako an' Jesosy 2 taona sy tapany izy zao efa mianatra mipetraka izy dia
dia le masony a efa mahita tsara efa mahafantatra anahy mahafantatra ny olona rehetrarehetra nefa jamba tena tsy nahita mihitsy io masony io jamba izy sady malemy izy voaingana kely izy niarina ohatr'izao mbola nanomboka 5 volana zay izy vo ohatr'izao fa nandritra ny 2 taona izy zany nalemy koa nalemy matory foana izy dia midaboka voninahitra ho an'ny tompo e sitrany tompo tanteraka io mahirezina re mianaka ho antsika vahoaka Antananarivo sy manerana ny Madagasikara vahaony 20 taona ny délivrance 20 taona ny fanasitrana 20 taona ny famonjena 20 taona ny raisana fitahiana 20 taona ny fanovana 20 taona ny vahaony mahafaly ny trano fivavahana vaoniloko ny manasatsika ny sabotsy fa 7 ny volana aogostra ho avy izao amin'ny 7 ora maraina tsy diso etsy amin'ny Coliseum de Madagascar anatanteraka fotoana lehibe sy mezinezina itsika hanomezam-boninahitran'Andriamanitra hiderana an'Andriamanitra andraisaka vavaka délivrance voava tsy mbola miova ny herin'Andriamanitra 20 taona ny vahaony hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra ao amin'izany ny pasteur Hertina Randriana tongavy andray ny fanafahana sy ny fanasitrananao vahaony pasteur dia tahiny Jesosy ny fiangonana rehetra ny anarako dia Georgine za zany a tamin'ny 2000 nanomboka septra tsy fantako hoe aretim-pona iny septra raha misy mahafaly mampitomany na ohatr'izany dia torana foana na iza leko na eny an-dalana eny ary a dia torana bataina hoentina any amin'ny aterina ay tsy vitany hoe septra zany ianao fa tonga dia mitsipaka mihitsy dia mitsipaka dia hoentin'ny firy taona zay aretin' zay tamin'nomboka tamin'ny 2000 bevoka ny zanako farany a zany a no tratran'izay aretin'izay dia teraka soma tsara any ary natao ohatra ary mivady aman-janako hoe sao dia tsy avoaka zaza amin'le septra dia saotra n'Andriamanitra lehibe aloha zany a fa teraka soma tsara dia nanomboka teo a dia misy feo miantso foana hoe manatona dia za moa zany hoe inona koa ary zany dia lasa ny tety amin'ny fiangonana rehetrarehetra tsy izy zay tsy voatetiko zany rehefa tamin'io aretina nazo anao tamin'io aretina nahazo ahy io dia septra zany tsy natetika ntsony fa ao anatin'ny 2 volana zany a atao hoe herinandro a zany tsy marary tena hoe tao anatin'ny fijaliana sy fahoriana zany a tamin'io aretina nahazo ahy io dia nanomboka teo a zany a dia narary vavony ray tsy hay hoe vavonina ino mandora be foana zany mandora be dia ny zanako zany ny sara noho ny tsy fidiny mihitsy satria tsy navelan'ny dokotera ifampikasokasoka an'le hoe reraka dia teo moa zany a dia zaho a tsy didina zany matsy le dokotera satria ho didina dia niditra teto a netin'le vinaty vavika hoe mandao izy sy ny zanako dia niditra teto a dia narary be mihitsiny a dia tany amin'ny dokotera dia ozy izy le dokotera ianao tsy maintsy operena ozy izy a fa misy nana ozy izy ny fonao rehetrarehetra any a dia misy rano izy eno a nanaiky fotsiny a zany a amin'le dokotera fa za tsy miverina tantsony dia nanatina mpanompon'Andriamanitra reo a zany a nanao délivrance nentina mbavaka za zany tsy mahalala an'izay hoe iza pasteur teto na iza fa nandeha tao azy zany tapabolana tao aorianan'izay dia andro alarobia ianao mihitsy nitoriteny teto hoe eto a midiny eto daholo izy zay marary rehetra atao délivrance dia niditra teto a dia teto anjoro dia ohatry ny hafahafa be zany ako zany ohatra mangovongovotra be ohatra ny any zany dia tonga dia ozy izy ianao hoe zay marary rehetra ozy izy fampisaviana ny aretina kansera sy rehetra zao dia miongotra indrony teny ianao a tonga dia nandony dobaka tao anaty mosoara zany nana be tsisy ohatra zany nivoaka tao anatiko zany nivoaka teo nana tsy nana dia raha dia nanomboka tamin'iny a dia maivamaivana manahoana amin'izao salama tsara tsy manina tsony tsy maninona tsony a zany a efa sitrana sina tehaka mahafantompo zany dia mandroso tsara foana fa tsy miembotra ho antsika vahoaka Antananarivo sy manerana ny Madagasikara vahaony 20 taona ny délivrance 20 taona ny fanasitrana 20 taona ny famonjena 20 taona ny raisana fitahiana 20 taona ny fanovana 20 taona ny vahaony
mahafaly ny trano fivavahana vaoniloko ny manasatsika ny sabotsy fa 7 ny volana aogostra ho avy izao amin'ny 7 raha maraina tsy diso etsy amin'ny colliseo am de Madagasikara anatanteraka fotoana lehibe sy miezinezina isika hanomezam-boninahitrin'Andriamanitra hiderana an'Andriamanitra andraisana vavaka délivrance goava tsy mbola miova ny herin'Andriamanitra 20 taona ny vahaony hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra ao amin'izany ny pasteur Hertina Randriana tongava andray ny fanafahana sy ny fanasitrananao vahaony voanihitra tao anatin'ny fanambadiana dia potika tao anatin'ny fiainana satria voanihitra fanambadiana dia tratra ny trosa fa rehefa mivavaka tato dia tsy ahoana dia afaka io trosa io tsy hitako hoe na kaiza sa na kaiza io trosa io a fa tao ambadik'izay koa dia nandeha fotoana nefa tsy nananjanaka zay mivady dia rehefa nandeha tena le voalohany aloha zany tena ohatrany hoe tena tao anatina fantrana tao anatina trosa fa rehefa mivavaka nareo a nanjavana le trosa faharoa ndray a resaka taranaka dia tao anatin'ny 5 taona mivadiana teo zay dia tsy nentina azo taranaka mipetraka ve le izy zay afaka sa tena tsisy nininona mihitsy nisy indroa mipetraka fa afaka foana vo afaka 2 mois 3 mois dia nefa nitazana ny tenin'Andriamanitra hoe tsy misy ho afajazana momba eo amin'ny taninao zany hoe nisy namisavy zany tao anatin'izany rehetrarehetra zany dia zavatra nafinaritra teraka somatsara vita sabata te 30 a dia teraka amin'ny premier lasa vavy vavy kely le zaza zao izy tena hitanao hoe mahira-tsaina natao gloriany anarana satria tena hoe tao anaty fahafahambaraka tanteraka no tao anatin'izay tsy nananako anaka 5 taona zay alleluia tahiny tompo e 20 taona ny délivrance 20 taona ny fanasitranana 20 taona ny fanafahana 20 taona ny fanovana vahaony oloko vahaony tsy miova ny herin'Andriamanitra ary tena tsy miova ny herin'Andriamanitra izy ny tompon'ny hery sy fahefana izy ny tompon'ny fahagagana ary zavatra ray ihany rehare atsika tsy mirehare amin'ny anaran'ny pasteur Hertintsika tsy mirehare zay anarana vahaony oloko zany tsika anarana ray ihany rehare atsika dia ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ihany mbola tsy miova ny herin'Andriamanitra ary io anaran'i Jesosy io rery ihany no efa nandresy ny fahafatesana ary io rery ihany no afaka mandresy devoly io no mandresy ny aretina rehetra ny ozina rehetrarehetra ninina mety hoe ozina manaranaka na famososaviana ny lanonenina reny le hitatsika le hoe manofo ratsy amin'ny alyle misavatra mandehandeha any anaty kibo hoe misavatra efa hoe mitsaborona ny entina tamina mpitsabotatsy tadarabe taty tsy mety afaka andao tsapaitsika ny herin'Andriamanitra dia fi mihitsy manko naperakitsika amin'ity indray mandeha ty dia fi mihitsy fa nambo mihitsy fa mbola verika any hoe irarakompana ny fahagagana tao anatin'izay 20 taona izay dia be da be ny olona efa nosotran'i Jesosy amanaliny amanetsiny no efa nahita fanafahana ary amin'ity indray mandeha ty dia ny omana mambavaka tsika efa mambolana maro tsika ny omana mambavaka mba hisy ny fahagagana sy ny fanafahana ary dia anasanatsika mianakavy mpanaraka ny fandarana ho antsika vahoaka ny Antananarivo sy manerana ny Madagasikara vahaony 20 taona ny délivrance 20 taona ny fanasitrana 20 taona ny famonjena 20 taona nandraisana fitahina 20 taona ny fanovana 20 taona ny vahaony mahafaly ny trano fivavahana vaoniloko ny manasatsika ny sabotsy fa 7 ny volana aogostra ho avy izao amin'ny 7 raha maraina tsy diso etsy amin'ny colliseo am de Madagasikara anatanteraka fotoana lehibe sy miezinezina isika hanomezam-boninahitrin'Andriamanitra hiderana an'Andriamanitra andraisana vavaka délivrance goava tsy mbola miova ny herin'Andriamanitra 20 taona ny vahaony hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra ao amin'izany ny pasteur Hertina Randriana tongava andray ny fanafahana sy ny fanasitrananao vahaony Sœur Doris ny anarako ny tamin'ny 2015 zany no tonga teto dia fanasitrana nataon'i Jesosy anahy tamin'izay talohany natongavako teto dia narary be mihitsy narary be nisy tension niakatra be ny tension dia nisy narary koa ny fo
dia rehefa nitsaboana dia niditra hôpitaly mihitsy réanimation za tsy maninona fa dokotera zany tonga dia hoe miditra hôpitaly dia niditra hôpitaly rehefa mivoaka avy any a dia anampiasa fanafody amanetsiny mihitsy le fanafody zany dia dikan'izay zany karamako zany be dia be mihitsy lasa ao anatin'le fividianana fanafody lasa nitaizanao zany le aretina dia lasa minam-panafody foana ianao dia ahoana natongavanao taty am-piangonana na ianao an'ity fivavahana ity dia nihaino toriteny nihaino toriteny amin'ny radio dia naheno an'le toriteny tamin'ny radio dia nandeha nitady an'le toerana fotsiny dia tonga teto dia mivavaka teto dia hitombo ara-panahy zany mba tsy hitady fanasitrana tamin'le aretina dia rehefa tonga teto dia nahita an'le mpanao délivrance dia nanantona an'ireny dia nivavahana dia afaka tanteraka tamin'le aretina tsy miverina tamiko intsony le aretina dia na ny aretina hafa ankoatran'izay ary dia tsy ampiasa fanafody intsony za moa zany mpiasa amin'ny fahasalamana dia fantatro tsara ny hoe fiantraikan'izany hoe manapaka fanafody amina resaka tension zany kanefa dia na ampiasain'ny tompo be mihitsy hatrany an-trano zany za hatrany ampiasana ampiasain'ny tompo ianao le taizana aretina taloha lasa manasitrana marary ampiasain'ny tompo mahireza indrindra neny teka mampitsaro an'Andriamanitra isika tsy miverina tsony zany aretina ho antsika vahoaka ny Antananarivo sy manerana ny Madagasikara vahaony roapolo taona ny délivrance roapolo taona ny fanasitrana roapolo taona ny famonjena roapolo taona ny andraisana fitahia roapolo taona ny fanovana roapolo taona ny vahaony mahafaly ny trano fivavahana vaoniloko ny manasatsika ny sabotsy fa 7 ny volana aogositra ho avy izao amin'ny 7 raha maraina tsy diso etsy amin'ny coliseum de Madagasikara anatanteraka fotoana lehibe sy miezinezina isika hanomezam-boninahitrin'Andriamanitra hideranan'Andriamanitra andraisana vavaka délivrance goava tsy mbola miova ny herin'Andriamanitra roapolo taona ny vahaony hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra ao amin'izany ny pasteur Hertina Randriana tongava andray ny fanafahana sy ny fanasitrananao vahaony voalohany tongavana eto atao vaoniloko tamin'ny 2006 teny Andavamambateny dia za mananjanaka vavy ny fatorany fanaratsy izy fanazazavavin-drano dia tao anatin'izay koa dia nisy fanafamisaviny dia zay moa tao anatin'izay sendra le délivrance matanjaka dia tao anatin'izay raha ny délivrena ny zanako dia afaka soma tsara tamin'izay fanazavavin-drano zay dia tao anatin'le fanafamisaviana indray tao anatin'izay raha ny vavahana izy dia namoaka trondro io trondro velona io zany tena mivoaka tao anatin'ny vavan'ny zanako dia voninahitra ao an'Andriamanitra fa amin'izao fotoan'izao zay nandroso tamin'ny fanomponan'Andriamanitra dia zao ny zanako efa tena hita mihitsy amin'ny fanafohany fanomponan'ny tompo dia efa mpiandraikitra lehibe atao anatin'ny fiangonana dia za koa zany efa nitombo ny ara-panahiko dia voninahitra ao an'Andriamanitra alleluia tahiny tompony eny dia ina le zatra agnarako antsony zorako aketo dia asan'i Jesosy nataon'i Jesosy tamana za zany dia nidina tambany volo tany an-tanànany amin'ny lalana rika amin'ny 70 kilometatra dia nisy anadaiko zany narary aretsina malelay dia efa sy magnatao patalogna kosa fa dara to dia dara isikina magnalolandroko eny nefa olona lehibe dia natao vavaka dia sitrana afaka sisiko zany fa dia magnatao patalogna izy amin'izao dia efa afaka se sitrana sara dia misy za madinika 3 zafiko iakara 3 taona dia moasina eny zakana dia reka sy mahay mizaka se fa dia mama foana dia nivavahany igny dia mahay mizaka alohany tamiko diako taty dia efa mahay mizaka daholo dia isorako Jesosy fa nagnome asa anahy dia sotra Jesosy alleluia roapolo taona ny délivrance roapolo taona ny fanasitranana roapolo taona ny fanafahana roapolo taona ny fanovana vahaony oloko vahaony za narary an voto vaira gauche droite dia tsy sitrana fanafody traitena nandritra ny ambolana dia avy eo fa firy taona ianao narary na firy volana efa matonantonana ny narary dia nandeha dokotera fa efa tsy navita efa navadika ohatrany malemy sady tsy mahay mandeha dia avy eo nandeha dokotera dia nitraitena zay ambolana zay dia isa 3 volana manao
contrôle dia tsy nety sitrana mihitsy fa mbola atao foana le mbola mivoto foana no vert dia nisy fibrone ihany koa dia rehefa nivavaka tato dia nandray fanasitranana natao délivrance. Ianao ve rehefa atao délivrance manao na zavatra mitranga sa tsy zavatra miseho? Misy zavatra miseho mitomano azy fotsiny tena hoe tsy voatana mihitsy ny ranomaso. Dia misy zavatra mivoaka any aminao any? Misy zavatra mivoaka. Afrina teo ianao natao délivrance dia naheno ianao sitrana? Herinandro natao délivrance dia naheno fanasitranana dia nandeha dia za moa isaky ny tonga fadim-bolana dia marary foana vokatr'izay zavatra izay kanefa rehefa nandeha ny ray volana aloha dia efa hitako fa sitrana dia nandeha dia sitrana farany tsy narary tsony efa natanjaka be dia tao ambadik'izay nahazo zazakely ihany koa. Ho antsika vahoaka an'Antananarivo sy manerana ny Madagasikara, vahaony roapolo taona ny délivrance, roapolo taona ny fanasitrana, roapolo taona ny famonjena, roapolo taona ny raisana fitahia, ary roapolo taona ny fanovana, roapolo taona ny vahaony. Mahafaly ny trano fivavahana vaoniloko ny manasa atsika ny sabotsy fa 7 ny volana aogositra ho avy izao amin'ny 7 ora maraina tsy diso etsy amin'ny Coliseum de Madagascar anatanteraka fotoana lehibe sy mezinezina itsika hanomezam-boninahitran'Andriamanitra hiderana an'Andriamanitra andraisaka vavaka délivrance goava tsy mbola miova ny herin'Andriamanitra roapolo taona ny vahaony hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra ao amin'izany ny pasteur Herkina Randriana tongava andray ny fanafahana sy ny fanasitrananao vahaony. Herline ny anarako. Ina zavatra mitranga? Ny voninahitr'Andriamanitra zany dia za dia narary be voan'ny kansera zany hitarehako. Ohatran'izao ny sariny somary dia avy eo tonga tany amin'ny dokotera dia niteny dokotera hoe aretina cancer ty izy fa miditra ao hôpitaly ianao zao. Zay ohatrany hoe cancer amin'ny hoditry ny taresa amin'ny raha. Zay nitenenin'le dokotera hoe cancer ty izy fa miditra hôpitaly zao dia izao ianao. Dia kanjo ianao lasa nakany amin'ny Coliseum rehefa avy eo satria nahita kely masonao. Tsy nakany amin'ny dokotera fa mbola tany amin'ny Coliseum aloha. Eno nakany amin'ny Coliseum ianao fa tsy nakany amin'ny dokotera. Dia tonga avy any amin'ny Coliseum ako. Zay vao nakany amin'ny dokotera rehefa mivavaka dia namangy anahy mitompo andana ary makany amin'ny dokotera dia nakany amin'ny dokotera dia izy ny dokotera miditra hôpitaly dia rehefa niditra hôpitaly dia na chambre zay ny alahady sabotsy Coliseum dia alahady zany tonga tany ary rehefa tonga tany dia mbola tsisy ninina azo atao satria tsisy dokotera ny asa atao fa raha pitso alatsinainy vao manao ny rehetrarehetra dia rehefa mivavaka dia vangin'Andriamanitra sasao amin'ny rano matimaty hitarehanao io izy dia sasako tamin'ny rano matimaty nefa naraina ny andro dia voninahitra n'Andriamanitra fa naditso nisy petina tena kely za nanatsika Coliseum andray mandeha dia maholombela tsy maintsy nanatona mpitsabo fa rehefa ve nomen'Andriamanitra tolotsay antorina le fotoam-bavaka sasana amin'ny rano matimaty zao ny vokan'izao jerekely ny tarehany jerekely ny tarehany io alao hitan'ny olona mihitsy ilay tarepotika be teo iny tsisy ny raisina vokatry ny fivavahana sy ny fanompoana an'Andriamanitra indray mandeha Coliseum zao ny zavatra mitranga voninahitra ao an'Andriamanitra. Ho antsika vahoaka an'Antananarivo sy manerana ny Madagasikara, vahaony roapolo taona ny délivrance, roapolo taona ny fanasitrana, roapolo taona ny famonjena, roapolo taona ny raisana fitahia, ary roapolo taona ny fanovana, roapolo taona ny vahaony. Mahafaly ny trano fivavahana vaoniloko ny manasa atsika ny sabotsy fa 7 ny volana aogositra ho avy izao amin'ny 7 ora maraina tsy diso etsy amin'ny Coliseum de Madagascar anatanteraka fotoana lehibe sy mezinezina itsika hanomezam-boninahitran'Andriamanitra hiderana an'Andriamanitra andraisaka vavaka délivrance goava tsy mbola miova ny herin'Andriamanitra roapolo taona ny vahaony hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra ao amin'izany ny pasteur Herkina Randriana tongava andray ny fanafahana sy ny fanasitrananao vahaony. Fa ohatrany naraha ray volana zany dia avy eo tonga amin'izay le toratorana dia avy eo zany entina taty Bevelantanana dia raika ambin'ny folo andro any tsy natsiaro tena
dia rehefa tsy nahatsiaro tena 12 andro dia tonga dia indray andro izay dia fantatro tsara fa nalamy vary be da be dia ozy le dokotera andana amin'izay mody fa efa sitranako olona marary fa 12 andro tsy mahatsiaro tena tonga dia malamy vary be da be dia tonga za dia lasa nentin'olona mivoaka dia avy eo indray nody azy zany dia ohatra hoe mbola tsy amin'ny forme azy amin'ny vatako zany dia vao tonga tany an-tanàna efatrandro indray a dia miverina indray le izy dia lasa reo vatako reo zany tonga dia mienjana be fotsiny dia avy eo za miverina niditra hôpitaly indray dia tany amin'ilay hôpitaly nisy anay moa andana miakatra any amin'izay nitsabo anao fa zay tsy mitsabo anao tsony dia avy eo amin'izay miverina indray mandeha indray le aretina zany dia zay amin'izay le vantika vao tapa-kevitra fa hoe andeha ho eny akady fotsy zay dia hoe valo hetsy indray ho nitondrana anay eny akady fotsy dia tsisy vola dia avy eo tonga papabe iny zany netiny dia vavahan'ny papabe azy zany za zany pasera reny papabe dia za zany efa tsy natorina ndritra ny volana koa ngamba ny vao mivoaka ny hôpitaly dia vao mivavahana za mivavahana dia nandoa sasakady ngambany amin'ny vavahana dia avy eo nitomany dia nitomany tena nitomany gogogo mihitsy dia avy tamin'iny dia tonga dia sitrana fa dia ohatrany hoe tena mivelesina ro volana ianao tsy natory tena narary be mihitsy ne zany ary azy zany fa midiridiry fotsiny dia masoko reo fa dia mienjana be reo vatako reo dia rehefa natao délivrance dia atsasakady mandoa foana taoriana le délivrance tonga dia maivana tonga dia maivana dia tsy narary tsony tsy miverina tsony ve le aretina miverina tsony le aretina hatramin'ny androany hatramin'le androany sitrana tanteraka sitrana le tanteraka mihitsy teka sorakoraka aleloia tahiny tompo ahy tsy miverina tsony zany amin'ny anaramera jesosy ho antsika vahoaka ny Antananarivo sy manerana ny Madagasikara vahaony roapolo taona ny délivrance roapolo taona ny fanasitrana roapolo taona ny famonjena roapolo taona ny andraisana fitahina ary roapolo taona ny fanovana roapolo taona ny vahaony mahafaly ny trano fivavahana vaoniloko ny manasatsika ny sabotsy fa 7 ny volana aogositra ho avy izao amin'ny 7 raha maraina tsy diso etsy amin'ny coliseum de Madagasikara anatanteraka fotoana lehibe sy miezinezina isika hanomezam-boninahitrin'Andriamanitra hideranan'Andriamanitra andraisana vavaka délivrance goava tsy mbola miova ny herin'Andriamanitra roapolo taona ny vahaony hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra ao amin'izany ny pasteur Hertina Randriana tongava andray ny fanafahana sy ny fanasitrananao vahaony ao anatin'izay 2013 zay a dia tena nitsabona taizatraiza lany vola potika mihitsy zay pasteur dia avy eo a nentina nitsabona trany amin'ny zazavavindrano fa tsy sitrana zany ohatra misy afo mirehatra ty tarehako ty toro potika mihitsy dia tao anatin'izay fotoan'izay a satria platra samy platra tanana tongotra matana mitsotra mijery plafond tsy matory nandronalina nandritry ny heritaona dia tao anatin'izay heritaona zay a zany dia napakariny ray aman-dreniko satria be saretiny mipetraka amin'ny mamako sy dada hoe miakaratiara hoentiny eny amin'ny endravao ianao nanaraka teny heritaona indray fa tsy nisy dia para moa zany ohatrany teo zany dia nipetraka taty andromama manarakaraka midina sy miakatra eo ary tao aorianan'izay dia naheno toritena dia ay sary zany fiangonana vaony oloko zany dia zay moa mipetraka teny amin'ny terymisy Ambomanga kely le vadiko zany a nalepako zany efa mbola tapaka io a mbola mitondra biki anankiroa dia nalepako mivadiko fa ny zanako mivarotra kafe sy mofo teo Ambomanga kely teo tanao hainao manampy anazy satria zay a zanako faravavy ao anatin'ny classe d'examen akabaka zay nefa efa tena potika fanomezana ray tapo amiko reo zany mba sisa mandeha zay tiany zao satria efa tena lany aiky dia avy eo a naheno toriteny ianao naheno toriteny dia tonga taty dia naheno toriteny a dia nitady an'le fiangonana fa izo vavy koa zany za tsy malala hoe efa ato izy a dia nandehanako amin'le izo vaviko teo a dia fa ho aizy ianao ozy taty dia ozy izy any dia hoany amin'ny 3 frère anina dia hivavaka andao hiaraka aminay ozy fa voana natao délivrance dia ohatra nisy zavatra ny saraka avy any tapindoko hatrany Apaladia dia ozy mantsy hoe manaraha fotoam-bavaka eto dia nanaraka fotoam-bavaka tao anatin'ny atalata tao dia lakamisy dia ny asabotsy mbola mitondra bike dia zao natao pasteur anazy satria za manaraka délivrance
raha mihinanao anaka ao zay dia atsipazo amin'ny sortir eo ampiasarety eo impikiny dia niala vao am-piangonana dia natsipoko teo dia tonga tany an-trano dia ozy nibadiko mantsy ana aiza ny tongotra dia ozy anariko ay mba hay kosa zaniko dia za tsy nanany dia za tamin'izany fotoana zany tena panapody fa za nandritra n'izay namonjena tamin'ny 2017 afaka miazakazaka mbola miasangady mbola mahavita afaka zavatra matanjaka miasangady ie nefa araka le temany azonao tena tapatapaka mihitsy ianao zany tena torotoro mihitsy dia mideboaty ohatra ny tanao le hoe ohatra ny ty lasa ovaliny ty tamin'izany ohatra ny ovalina ohatra ny kovety ty ilako ty toro mihitsiny fa zao matanjaka tsara matanjaka tsara mbola miasa tany tehaka mampitsara ao an'Andriamanitra hainy tompo manangana zavatra rehetrarehetra ho antsika vahoaka ny Antananarivo sy manerana ny Madagasikara vahaony roapolo taona ny délivrance roapolo taona ny fanasitrana roapolo taona ny famonjena roapolo taona ny raisana fitahina ary roapolo taona ny fanovana roapolo taona ny vahaony mahafaly ny trano fivavahana vahaon'oloko ny manasa atsika ny sabotsy fa 7 ny volana aogositra ho avy izao amin'ny 7 raha maraina tsy diso etsy amin'ny coliseum de Madagasikara anatanteraka fotoana lehibe sy miezinezina itsika hanomezam-boninahitran'Andriamanitra hiderana an'Andriamanitra andraisana vavaka délivrance goava tsy mbola miova ny herin'Andriamanitra roapolo taona ny vahaony hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra ao amin'izany ny pasteur Kertina Randriana tongava andray ny fanafahana sy ny fanasitrananao vahaony nahatra ho an' Jesosy rerany joroana fahavolobelona sara iasina ny anarako ny zavatra nahazo anazy zany nisy fotoana le fotoana tsy tadidiko tsara hoe tamin'ny ovina fa nisy kista tao amin'ny tendako dia izy io zany ohatra ny hoe nibahambana tena nanao écho dia rehefa nanao écho dia niteny le dokotera misy kista dia hoe mila surveillena foana ozy izy fa raha vao mitombo dia mila didiny dia za zany natao ohatra mivavaka dia tamin'ny fotoana miverina nanao suivi an'le izy zany dia tsy tao tsony le kista dia ny anankiray koa niteraka n'le zanako fahatelo dia tsy taty moa zay tamin'izany fa tany Asambavy tany Vohimara dia nipetraka tany zay dia rehefa hiteraka amin'izay zany dia taraiky 10 andro tao akibo le zaza dia zany antso taty Antananarivo dia zao fotsiny tenenin'ny pasteur hoe teraka somatsara ianao ozy izy dia avy eo mahagaga navoaka an'le hôpitaly zany nanomboka nisokatra l'école zany dia navoaka an'le hôpitaly indray zay za efa nanomboka niety zaza amin'izay dia rehefa hoe ndana anao ozy izy zany hôpitaly be ao Vohemara dia nda ianao ozy izy makany Asambava fa tsy vitanay eto mampiteraka anao dia nevakeo an zareo any Asambava lalana Asambava Vohemara nefa ny mbola misy 4 heures amin'izay le izy tsy hoe tonga dia tanàna be fa kodaoda tena betsaka eny an-dalana sady ratsy le lalana dia avy eo hoe aleo ozy izy le madama niaraka tamiko mijery sage femme aty amin'ny sisisiny antaniana hoe tonga any ianao sa tsy tonga any kinansy tonga atao zay voninahitra ho an' Jesosy fa tsisy complication tsisy ninona le hôpitaly be nyteny hoe tsy vitany mampiteraka ana tena tamin'ny fomba tsotra teraka somatsara adiny ray fotsiny tonga atao amin'le sage femme dia teraka zany hoe raha nandeha zany zay nakany Asambava dia mety teraka teny an-dalana dia sanatria maty teny akony za sy ny zazakely fa tena hoe famonjeny Jesosy voninahitra ho an' Jesosy ireny any dia fitahian'Andriamanitra indray ny joroako fahavolombelona zahay zany natomobily anankiray ka somary maromaro zanaka zany dia ahiliky ohatra nisy fotoana zany le mandeha taxi be dia natositosiko ay rahalahy tonga mbola hijoro fahavolombelona alao tonga dia ry amin'ny télé ry raha mety alao tonga dia ry amin'ny télé satria efa amin'ny 7 latsaka kely zao tsisy fa le anankiray le farany ato le fitahian'Andriamanitra indray sy natehaka aloha fa tena fotoana ny fitahian'ny tompo zao dia voninahitra ho an' Jesosy nangataka tamin'ny tompo ao hoe sahirana be zay amin'ny déplacement makaty am-piangonana dia nanaovan'ny tompo fagagana le tomobilanay tsy amidy fa nisy mividy ao fidinay vidin'io tomobile io tsy azahoanay tomobile anankiroa mihitsy fa voninahitra ho an' Jesosy fa nahazo tomobile roa zay tamin'ny alalan'ny tomobile ray io roapolo taona ny délivrance roapolo taona ny fanasitranana
roapolo taona ny fanafana ary roapolo taona ny fanovana. Vahao ny oloko, vahao ny oloko. Ianary, eto ampamaranana, rendez-vous no mena ho anareo sabotsy 19 août avy zao amin'ny 7 ora maraina, Coliseum de Madagascar. Ao tsika menakavy no iona, andray fahasoavana, andray ny fitahin'Andriamanitra, andray fanasitranana. Araky ny fanamby efa napetraka Andriamanitra fa tsy pasteretina ny manasitrana, tsy ny fiangonana vaoniloko ny manasitrana, tsy azo tsika irery any zany. Ny anarany Jesosy irery any ny manasitrana. Ary araky ny afatra mba nampitain'ny tompotsy tavy amin'ny fanahy masina de zao irarakopana ny fanafahana. Ninninona zavatra mety mahazo anao, tsy aretina ihany tsy aretina ihany fa na inona na inona. Ianao enonao tratrana blocage, misy fanahy manidy ny arabolanao, misy fanahy manapotika amin'ny fiainanao, misy fanahy mandrava ny tokantranonao, misy fanahy tsy mety mampiadana anao zany, fanahy tsy mety mampilaminanao zany ho tsapaitsika ny herin'Andriamanitra, ho tsapaitsika ny herin'Andriamanitra. Sabotsy ho avy zao manome rendez-vous tsika miaraka amin'ny Jesosy amin'ny 7 ora maraina eo amin'ny Coliseum de Madagascar, miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompony fanahy masina, ny tenako nitondra ny afatry ny tompotsy ny fampianarana ary mivavaka miveriko fa hanova fiainana tanteraka mihitsy. Tahiny tompo daholo any ona. Ho antsika vahoaka an'Antananarivo sy manerana ny Madagasikara, vahaony, vahaony. Roapolo taona ny délivrance, roapolo taona ny fanasitrana, roapolo taona ny famonjena, roapolo taona ny raisana fitahina, ary roapolo taona ny fanovana, roapolo taona ny vahaony. Mahafaly ny trano fivavahana vaoniloko ny manasatsika ny sabotsy fa 7 ny volana Aogositra ho avy zao amin'ny 7 ora maraina tsy diso etsy amin'ny Coliseum de Madagascar. Anatanteraka fotoana lehibe sy mezinezina itsika hanomezam-boninahitran'Andriamanitra, hideranan'Andriamanitra, andraisaka vavaka délivrance goava, tsy mbola miova ny herin'Andriamanitra. Roapolo taona ny vahaony hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra ao amin'izany ny pasteur Hertina Randriana tongava andray ny fanafahana sy ny fanasitrananao vahaony.